resaka fampandrosoana ny androy dia miroso ny foto-drafitrasa tokony tanterahina amin'ny programmena amin'ity taona ty dia efa ny sasany moa zany ny azoko lazaina dia hoe efa vita, ny sasany eo amin'ny 80 na 70% efa vitan'le asa zany ka azoko lazaina na dia tanatin'le confinement tsika dia nandeha ihany le asa fampandrosoana any Atsimoany. Inona zao no tena hoe efa kaiky satria le tsena manara-penitra isan'ny niteraka olana ihany koa izy io teo aloha tompoko azahoe izy. Eny marina tokoa zay fa nisy moa ny tsy tia fampandrosoana ny sakana ny fanatanterahana le tsena manara-penitra fa amin'izao tsika miteny zao dia vita 100 isan-jato io tsena manara-penitra ao Ambovimbehandroa io. Ankoatran'izay moa dia nisy koa ny fanamboarana ny kianja manara-penitra dia io zany dia azoko lazaina fa eo amin'ny fa 70% eo ny fahavitany io kianja manara-penitra ao koa ny fanaovana pavé amin'ny tanànany Ambovimbehandroa, amin'ny tanànany Tsiombe, Bekily sy Belora ary Antanimora Sud anaovana pavé daholo io zavatra io. Ny sasany amin'ny asa reo efa vita 100 isan-jato, ny sasany moa kely sisa azoko lazaina dia eo amin'ny 80-90% eo ny sisa amin'ireny asa reny. Zany zany le asa nampanantenay ny Andriamatoa Filoharadjaina président de la République ho tanterahina amin'ny faritsy atsimo dia atoato koa moa zany dia hisy le lancement ny fanamboarana ny lycée manara-penitra ao Ambovimbehandroa no sady koa ny fanamboarana EPP efatra ny EPP amboarina amin'ity taona ty ao amin'ny distrikany Ambovimbehandroa. Aiza satria efa miroso mankany amin'ny hoe tsy fampiana ratsakafo indray zao ny faritra atsimonosy ary efa misy ireo hoe mivarotra ilay raketamena amin'izao fotoa zao. Tsy mbola misy ve ny vahaolana hoentina miatrika izay tsy fandraria-tsakafo zay? Tsy androany anie io kely io no misy any Androy ihany fa tsy nisy fitondram-panjakana naka vahaolana maharitra mikasiky ny kely io. Ny zava-misy any dia zao dia hoe ty ranorana tamin'ity taona ty zany tsy nisy vitsivitsy azo lazaina tena tsy nisy fety mihitsy kanefa ny olona any nefa rehefa mamboly dia miaina amin'le rano ihinan'ny olona ka noho tsy visy ranorana zay zany dia tsy nisy fambolena tany Atsimoany ka rehefa tsy misy ranorana koa zany dia tsy misy ahitra ho an'ireo biby fiompy reo toy ny omby zany dia lasa tsisy vidiny mihitsy na le omby amin'izao tsika miteny zao zany dia io kely io zavatra efa nisy atratsy zay io fa ny fitondram-panjakana ty zany ny hitondra ny vahaolana maharitra hiadina amin'ny kely io. Betsaka ny vahaolana azo atao na rano any misy fa tsy lazaina hoe tsy misy fa ny fanodikodinana ny vola fanamboaran-drano any Atsimoany tena betsaka. Ohatra fotsiny zao tamin'ny farany teo dia amin'ny fitondrana farany teo dia nahodikodina ny vola tokony hanamboarana ny panneau solaire hitaritana ny rano avy aty Amboasary hatraty Manjare dia hatram'izao zany tsy vita io panneau solaire eo ny entreprise manao azy moa zany dia tsy voakitikitika mihitsy na manahoana fa dia io ka zay ihany nahatonga io andro io manana problème rano foana satria ny mpitondra nisy teo atraitry zay na ny mpitantana ny AES sy ny tao amin'ny ministère ny rano hatrizatry zay dia magnodikodim-bola dia tsy le vahoaka no mijaly zay ny vokany fa amin'ity ndray mitoraka ty dia hanara-maso ny foto-drafitrasa mikasika ny rano atao any Atsimoany ny tenanay ary tsy hanaika mihitsy raha tsy vita ny asa zay ampanaovy ny filoham-pirenena fa izy ihany no antenay ny vahoaka malagasy vahoakany Androy mihitsy hanala ny tsy visy an-drano any Atsimoany io.
farany tompoko le farampiana vatsy tsino sy famiano nanahoana ny any amin'ny faritra iny satria tohatra ny betsaka ireo hoe olona sahirana no tena menimenina tsy nahazo an'izay tany amin'ny Ambombeandro iny. Hoe marina tokoa zay fa mbola tsy tonga any le vatsy-tsinjo fa mino aho fa amin'ny fahatongavan'ny président satria ilain'ny vahoaka koa i président mba ho tonga hitsidika anay any Atsimoany dia mangataka ny président ho tonga any Atsimo zany mba hidémarrer ny fanomezana de vatsy-tsinjo na izay na tsy zay any efa misy ny ireo mpamo ireo sy hifidy efa manao manampy le vahoaka any Atsimoany efa nisy efa mandeha ny fanampiana any Atsimoany mikasika ny fanampiana arabola ataon'ny mpamo sy ataon'ny fidy zany